Eo amin'ny sehatry ny fiaramasina firenena malagasy ny vahiny kosa indray dia mpilatsaka tsitrapo avy amin'ny piskoro 420 no nanao fianianana androany tany Mantaso. Iasa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ireto mpilatsaka tsitrapo vaovao ireto. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana no iasa ireto mpilatsaka tsitrapo vaovao 420 ireto izay nanao fianianana tany Matasoa androany. Vao tsy ela no nanaraka fiofanana tsankiato nandritra ny 3 volana izay niarahan'izy ireo ny teny, ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina ary ny fiofanana teknika ireto mpilatsaka tsitrapo ireto. Voatendry iasa mandritra ny 2 taona eo anivon'ny fiarahamonina samihafa manerana Madagasikara izy ireo. Nanatrika izao fiainana izao ny ambasadorny Amerikanina Andriamatoa Robert Yamet, ministry ny fanabeazam-pirenena malagasy Andriamatoa Paul Rabary ary solitena ny fitondram-panjakana malagasy ireo tompon'andraikitra ambony miaramila sy sivily. It has now been 54 years since President John F. Kennedy fired the imagination of a nation by creating the Peace Corps. Today, each of the soon-to-be volunteers participating in this swearing-in ceremony is joining the legions of American men and women who have answered President Kennedy's famous call for service with a resounding yes. Tsy farany izao fa voalohany. Tsy farany amin'ny dingana ataonareo zao fa voalohany amin'ny dingana izay atrehanareo eto Madagasikara satria fiofanana no vita fa izao vao manomboka miasa mandritra ny 2 taona. Ary dia manombana anareo sady ny tenanay fa tsy mora ilay asana mpilatsaka tsitrapo kanefa mino fa ny fiofanana rehetra nandalovanareo teto Matasoa niaraka tamin'ireo mponina niaraka tamin'ireto mpikarakara dia ahafahanareo sady miaritra izany asa mafy izany. Any amin'ireny tanàna tsaratsara sy ireo tanàna ambanivohitra no iasa ireto mpilatsaka tsitrapo ireto miaraka amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra mba hampiakatra ny lanjan'ny fampianarana teny anglisy. Manome tantsoroka ireo malagasy mampianatra teny anglisy izy ireo amin'ny famokarana fitaovana enti mampianatra tsy dia lafo vidy amin'ny alalan'ireo akora misy eny toerana. Manome satronana fomba fampianarana izay manome lanja amin'ny fandraisan'ny mpianatra anjara bebe koa eo anivon'ny lycée sy ny CEG. Manentana ihany koa ny fiarahamonina eo amin'ny fahalalana misimisy momba ny fanabeazana ireo ankizivavy sy ny resaka atao amin'ny VIH/SIDA sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny mpiara-miasa voalohany amin'ity sehatry ny fanabeazana ataon'ny Peace Corps ity. Amin'izao fotoana izao dia 900 ireo mpilatsaka tsitrapo miasa teo amin'ny sehatry ny fampianarana nanomboka tamin'ny taona 3,770 izay nanombohan'ny tetikasa Peace Corps Madagasikara. Dia iny ihany koa topilasy tovovavy no entina isarana aminao amin'ity takariva ity. Manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompokila, veloma tompoko vavy.